Anty an'io ty arak'izao tazantsika izao dia Miverina indray ny fandaharana aty amin'ny Parc Botanique Zoologique de Tsimbazaza. Ny ahafantarantsika azy dia hoe toeram-pitsangatsanganana. Fa ny hojerentsika eto dia ny maha izy.Pikarohana azy eo ambany fiahian'ny Ministeran'ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa. Ho fantarintsika misy koa mandritra ity fandaharana ity hoe inona no karohinao ary tahataky ny ahoana ny fikarohana atao ao, inona ny vokatra azo amin'izany fikarohana izany. Mandritra ny fandaharana maromaro no amantarantsika ireo rehetra ireo. Miaraba antsika mpijery televiziona malagasy anasananao ny fandaharana. Araka ny nambarantsika teo dia amin'ny sehatra samihafa no anaovana fikarohana ato anatin'ity Parc Tsimbazaza ity. Misy départementa vitsivitsy ato izay ho fantarintsika, ka ny isantarantsika azy dia ny département flore. Inona moa zany no tena atao ao anatin'izany département flore zany raha ny lafiny fikarohana? Ny département flore zany araky ny hoe mahaflore azy zany dia mikarakara an'ireo zava-maniry misy atao amin'ny parc. Eto zany misy ny atao hoe collection vivante izay maniry eny an-jaridaina, ary misy ny collection morte tehirizina aty amin'ny herbarium. Reto zava-maniry reto taiza moa zany nakana an'ireto? Ny zava-maniry moa zany mazava ho azy fa teto Madagasikara no nakana azy ta anaty ala. Dia mazava ho azy ihany koa zany fa tsika miara-miasa amin'ireo partenaire avy any ivelany, dia misy ireo échantillon zany raha eo amin'ny RD ny jerena, dia misy ny ireo karazana zava-maniry avy any Afrika, misy ny aty amin'ny nosy rahavavy, ary misy hatrany amin'ny faritra Azia Tsimbazaza naza no tehirizina ato anatin'ity. Fa zany hoe ny akabeazan'izy ireo zany dia zava-maniry nalaina teto Madagasikara, ta anaty ala na anaty eny an-tampon-tanety na anaty bozaka sy ny sisa zany tehirizinao daholo. Inona no nifatonana ny zava-maniry izay hoentina ato? Karazana zava-maniry manahoana sa rehefa zava-maniry dia nentina koa avokoa? Rehefa zava-maniry zany dia tehirizina daholo ao. Tehirizinao daholo satria io miankina amin'ilay mpikaroka. Le mpikaroka moa zany ohatra hoe mikaroka izy mipiasa momba amin'ny hazo, mikaroka izy mipiasa momba amin'ny bozaka, dia rehefa maka an'ireo zavatra ireo izy any amin'ny anaty ala any dia alainy le izy. Dia misy échantillon zany izay tsy maintsy apetraka ato amin'ity herbier ity, satria zany ny Parc Tsimbazaza zany no mandateny ny fanjakana malagasy andray an'ireny échantillon reny, ary ry zareo ihany koa zany tsy afaka manao an'le exportation raha tsy mahazo attestation de dépôt d'herbier ato amin'ny Parc Tsimbazaza. Zany hoe tena ilain'ny mpikaroka zany raha hikaroka momba zava-maniry zany dia tokony ahitana karazana santionany tamin'ny zava-maniry mikarohana ato Tsimbazaza. Ny akabeazan'ireo collection zany izay alain'ny mpikaroka dia saika mipetraka ato Tsimbazaza daholo. Dia amin'izao fotoana izao zany izy ireo zany dia mety mahasaratra any amin'ny telo hetsy na 300 000 spécimen zany no tehirizina ato amin'ity ato Tsimbazaza ato. Manao ahoana ny fikarakarana azy ireo raha ohatra ny maniry fotsiny zany no jerena, satria tany amin'ny toerana samihafa na ny tany dia rehefa tonga ato izy manahoana ny fikarakarana azy mba hahazaka ny toetany misy eto Tsimbazaza. Izay indray zany aloha dia any amin'ny resaka zava-maniry, zany hoe any amin'ny collection vivante indray zany zay fanontaniana apetraka ao izay. Misy tokoa aloha zany hoe alaina izy zany hoe zava-maniry ohatra hoe avy any amin'ny ara-tsinanana izy dia ambolena ato, na avy any amin'ny ala-refany izy na avy any atsimo izy dia ambolena ato izy dia karakaraina araka tokony izy. Fa zany hoe zao misy amin'izy ireny zany tsy afaka mahitsiny misadapta amin'ny toetrandro eto Antananarivo
dia sarotra be ny mamelona azy. Tafiditra ato anatin'ity trano ity sika zava-maniry no resahana fa taratasy no hitantsika eto. Inona sy navy reto taratasy be dia be eto reto? Ie, reto ity zany atao hoe salle de stockage, zany hoe ato ny tehirizina ireo échantillon nalaim-pikaroka ta anaty ala. Zany hoe raha vao tonga ery zareo zany avy manao mission dia alohan'ny anaovan'ny exportation dia tsy maintsy mametraka nytony échantillon tony izy ato amin'ny Parc Tsimbazaza. Dia izao hitantsika zao zany le izy. Efa ela izy zany misy efa ela be. Misy efa ela be ka dia ny resaka voalaza teo moa taratasy no hitantsika ato, satria rehefa maka an'le échantillon avy any dia tsy maintsy mampiasa gazety. Zany hoe fonosina anatina gazety le izy dia amainina, dia avy eo ihany koa zany tsy maintsy fonosina anatina carton, dia izay no hitantsika an'ireto taratasy be dia be izay mipetraka ato reto. Raha ohatra tena tsy voatombatombana tsony raha ny isan'izao satria ny fahitana azy tena efa misy efa ela mihitsy. Misy efa ela izy satria zao raha ny fahitako an'ity zao tany amin'ny taona 2007 na 1991 nisy mpampianatra avy any amin'ny université tany New York izay nanao collecte dia mbola ato le échantillon zao. Nisy ihany koa zany mpiasa tany amin'ny ONG izay nanao collecte tamin'ny 92 tany amin'iny Parc rano mafana iny, dia efa maty izy dia mbola ato le échantillon. Raha ato amin'ity toerana ity zany mijerena aloha dia azo lazaina hoe mbola vetivetika ihany zany, fa raha ohatra hoe mitsofoka ary amin'ny échantillon izay efa vita montage tsika dia efa misy tany amin'ny 1700 zany no 1750 no tehirizinao. Zany hoe efa roanjato taona mahery zany nefa ato le izy izay no mahatonga an'le teninao hoe efa ela le izy mitehirizina tato, dia marina tokoa zany. Zany hoe rehefa maka an'le échantillon ny mpikaroka avy any amin'ny toerana anakana azy ihany, dia misy ny atao hoe acronyme eto zany fanafoazana an'le anany. Ty zao ohatra hoe rakoto voasarona zao ty, dia asiana numéro le échantillon, dia ohatran'izao zany ny fomba akana azy ihany. Raha ny tena izy zany dia tokony échantillon sady misy fleur misy fruit no alaina amin'izy ty. Ohatr'izao zany le izy zany zao ohatran'izao efa maina dia tsy maintsy amaina tsara le satria izy eo anaty gazety io zany tena mba mampaharitra azy le fonosina ohatr'izao. Izay mihitsy ny tena izy mba tsy ho mando izy, dia amin'izay izy zany mety azo tehirizina mandritra ny fotoana maharitra. Raha ohatra koa tamin'ny 1991 izay efa 30 taona izy zany tatony 30 taona mahery, dia ohatran'izao foana. Dia iny zany alefan'le olona le etikety hoe ty plante ty zany dia collectena tany Mazanga tany amin'ny toerana ohatran'izao, dia hazo izy ty misy fleur izy ty na misy fruit izy ty, dia ihany no collecte anazy tamin'izao daty miaraka amin'ny inona moa toerana misy azy amin'ny GPS zany, satria izay no tena ilain'le mpikaroka amin'le aiza ny toerana misy azy salala amin'inona moa izy ty dia zay zany zavatra ataony. Fa ny etikety zany mbola tsy tonga eto dia zay mampatonga an'reto, fa rehefa tonga ny etikety dia monteny izy amin'ny feuille d'herbier, dia avy eo izy alefa mandeha makany amin'ny armoirie classena. Fa reto izy matsiny zao ohatra hoe reto mipetraka reto dia sarotra ho an'ny mpikaroka na ho an'ny mpianatra no mijery an'le izy, zany hoe tsy exploitable izy zany ato, fa ary amin'ny armoire izy no azo jerena. Ny any efa vita montage. Ny any efa vita montage. Tahoary ho jerentsika izay. Ato amin'ity efitra ity indray isika rehefa avy nijery ireo karazany zava-maniry voatahiry tary amin'ny toerana anankiray izay efa hitantsika teo hoe kajiana ao anatin'ny gazety izy.
dia rehefa tonga ato rehefa manahoana no sokajina manahoana indray no apetraka ato anatin'ny tevitrano ty. Ia, ato amin'ny tevitrano ty zany a rehefa ohatra hoe vita montage le izy a amin'ny feuille de vie ohatran'izao zao. Dia ty toerana ty zany aloha ny tsara ho resahana dia tany amin'ny taona 1950 no namoroana ny ty teto. Salalam'izao zany a le fomba anaovana azy zany ikajina anazy tsy maintsy misy fruit le izy na misy fleur dia satria ireny no ty zao ny voaniny ty ty mivoniny ty ireny zany no tena zavatra ilaina rehefa anao an'le resaka hoe systématika. Hitantsika eto zany zao a rehefa maka le mpikaroka dia tsy maintsy manao an'le description hoe inona ny anaran'le izy a taiziziny nalaina azo ve le sa inona dia mipetraka ato ihany koa ny coordonnées géographiques mipetraka eto izy zany zao ohatra hoe volana inona zao no mety nanaovana an'izy ato. eto izany ty zao nalaina tany Tomasina tany Tomasina tamin'ny 750 ity volana Mai angamba izy ato ity zay zany no novembre 26 novembre 20 novembre 750 zay zany ny description nanaovany azy ato dia ato moa zany ny anarana scientifique ty zava-maniry ty ary ty ato ty inony ty zany rehefa ohatra hoe rehefa misy tapaka le izy zao ohatra hoe tapaka le fruit dia tsy ariana fa tehirizina ato na tapaka ny feuille ny ravina dia tehirizina ato. Dia ty zany fitehirizana zavatra tapaka satria tsy azo ariana izy satria ny ilaina mihitsy eo amin'ny resaka fikarohana. Arak'izay zavatra hitantsika zay zany a dia eto daholo mikasika momba amin'ity ty zany ohatran'ny karazana karapanondra ny zava-maniry ty dia zavatra hitantsika azy zany ohatra hoe tany Tomasina izy no nalaina. Raha hijery any zava-maniry ty ianao zany a tsy andeha ho an'ny Dego ianao na ho an'ny Tuléary ianao na ho an'ny Fianaratsoa fa vetra ianao tonga dia mamantana an'le izy ihany zay le hoe amin'ny resaka fikarohana. Dia izy koa zany ohatra hoe ny misy voany izy zany na ny fruit amin'ny volana novembre. Raha hijery ny fruit an'ity ianao zany a tsy andeha ho any ianao ohatra hoe volana o fa volana novembre ianao mandeha makany dia mahita an'le fruit-any na le voany zany. Zay zany ny hoe tena ilaina be mihitsy zany a amin'ny resaka fikarohana ny zavatra tehirizina ato. Mety mahatratra ny amin'ny telo hetsy zany ny zavatra tehirizina ato. Mikorotana be zany raha ohatra ka tsy voalamina fa io zany a alamina araka ny anarany par ordre alphabétique. Zay zany a no anaovana an'le fitehirizana azy ato. Dia zany hoe manomboka hatrany amin'ny A zany a mifarany amin'ny Z. Dia eo a ny ohatra hoe ny famille dia misy ny genre dia misy ny espèce. Dia reny zavatra reny zany dia alahatra par ordre alphabétique daholo zany a mba ahafahan'le mpikaroka mitady azy moramora aty anatin'ny tony tapitra ny fandarantsika amin'ny fandarana manaraka dia hotofizatsika ilay fanadihadiana zay natomboka teto apatsahivina fa mamantatra ny fikarohana izay hita eo anivon'ny Parc Botanique Zoologique an'i Tsimbazaza isika averina hatrany fa toeram-pikarohana izy io eo ambany fiahian'ny Ministeran'ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa. Amin'ny fandarana manaraka dia hijery kosa isika ireo fitahirizana ny zava-maniry izay maniry ato anatin'ity parc Tsimbazaza ity ary dia hotetezitsika hofantarintsika ny santionany amin'ireny zava-maniry izay tehirizina amin'ny alalan'ny fambolena azy ato anatin'ity parc ity. Izay ny fandarantsika androany mamelaka manam-piona tolo klasy.